faly miarabantsika nahatratra ity taona 2024 ity androany dia tsy hainay tsy hisotratsika ary ametra bavaka sy hitsodrano atsika izahay ao anatin'ity vidéo ity izay miala ary zay no raha atsika ao anatin'ity vidéo ity manasanao anaraka an'izany hatramin'ny farany ao aorian'ny générique. Dia faly miarabantsika rehetra tompoko tonga soa anatin'ity vidéo vaovao ity dia miarabanao ihany koa nahatratra ity taona 2024 ity mamelana ianao hisotra antsika rehetra misotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ity pejy mitsanganaka miazava ity izay tantanany antsika tao anatin'ny roa taona latsaka misotra antsika ihany koa izay mpanaraka ny pejy misotra an'ireo izay andray anjara artista misotra antsika rehetra tompoko ny amin'ny fanohanantsika rehetra androany mamelana ianao hivavaka sy hitsodrano antsika androany hivavaka tsika tompoko. Andriamanitra misaotra anao izahay ny amin'ity pejy ity izay tsisy avy aminay fa ianao no antony, ianao ny haviany izao pejy izao ary ianao no miazony ho anao reriany ny voninahitra. Misaotra anao Andriamanitra ny amin'ireo mpanomponao rehetra izay nandray anjara tato anatin'ity pejy ity. Misaotra anao Jesosy ny amin'ireo mpanaraka sy abone dia mangatak'izay Andriamanitra fahita-pity manokana, faveur manokana ho an'izy ireo Andriamanitra manomboka amin'ny fiainam-panahy, amin'ny fiainana andavanandro, amin'ny asa aman-draharaha, fandrarana, amin'ny fianarana ho an'ireo izay mbola mianatra. Mangataka faveur manokana izahay ireo mpanomponao rehetra izay nanohana nandray anjara ny fandimby tao anatin'ny fiderana. Mankasitraka Jesosy ny amin'izy ireo dia mitondra mbavaka hitany ministeran'izy ireo manokana ianao. Dia mitondra mbavaka izay Andriamanitra izay varavarana rehetra nidy tao anatin'iny taona 2024 iny dia ianao hamoa varavarana ho an'izy ireo amin'ity taona vaovao 2024 ity. Dia mitondra mbavaka Andriamanitra ny hamafa ny ranomasony izay rehetra nitomany tao anatin'iny taona iny. Andriamanitra ny hampahery anao, hanarina anao ary i-restaurer izay rehetra rava teo amin'ny fiainanao. Dia mitondra mbavaka izay Andriamanitra ny hampisy izay tsy misy teo amin'ny fiainanao. Hanova ny fiainanao any Andriamanitra amin'ity taona ity ary mitsodrano izay hiaina izay mbola tsy niainanao any ianao amin'ity taona vaovao ity ary ity taona 2024 ity no anisan'ny tsara indrindra amin'ny taona rehetra niainanao hatramin'izay. Ho tanteran'Andriamanitra aminao any ny fampanantenany tamin'ny fiainanao sy ny teny fikasany rehetra. Olom-baovao ane ianao, ho lehilahy vaovao ane ianao ary ho vehivavy vaovao ane ianao. Hiakatra ane ianao, hitombo manomboka amin'ny ara-panahy, ny ara-piainana andavanandro hatramin'ny fidiram-bola amin'ny lafim-piainana rehetra ary azo ositra mihoatra ane ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Dia raha mbola tsy aboneny pejy ianao dia manasa anao isabonna amin'ny pejy dia mino fa afinaritra hatrany ny fiarahantsika ao anatin'ity taona ity mamefitrona antsika amin'ny heriny YouTube izao indray. Veloma tompoko.